Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Indray alina i John Wesley dia nifanena tamin'ny tovolahy-mpanendaka anankiray. Norahoanan'ilay mpanendaka ho vonoiny John Wesley raha toa ka tsy omeny azy daholo ny vola rehetra any aminy. Dia tanterahany John Wesley aingana ny zavatra nangatan'ilay mpanendaka. Diso fanantenana nefa ilay tovolahy-mpanendaka noho ny akelin'ny vola izay nomeny John Wesley azy. Raha iny maika ny andao an'i John Wesley iny ilay tovolahy-mpanendaka dia niantso azy tamin'ny feo mafy John Wesley nanao hoe andraso, mbola manana zavatra omenanao aho. Dia nijanona ilay mpanendaka ary niverina. Dia hoy John Wesley taminy hoe ry namako, indray andro any dia mety hanenina ny amin'izao fomba fiainana ny safidianao izao ianao. Raha todo izany ianao ka kaikerinenina dia tsarovo izao teny izao: ny rany Jesosy Kristy dia manadio ny fahotana rehetra. Taona maro taty-aoriana, rehefa avy nitory teny indrindra i John Wesley, dia indro nisy lehilahy anankiray ny akanjo tsara tarehy avy nanantona azy. Tsy izy ity olona ity fa ilay tovolahy izay nanendaka azy taona maro lasa izay. Lasa mpivarotra nanana ny maha izy azy tao amin'ilay tanàna izay nitorian'i John Wesley ny tenin'Andriamanitra ity lehilahy ity. Nahatsiaro ny teny nolazain'i John Wesley tamin'ny raha lehilahy: ny rany Jesosy tokoa izy dia manadio ny fahotana rehetra. Ary nanaiky an'i Jesosy ho mpamonjy ny tenako manokana. Namihana mafy an'i John Wesley ilay lehilahy sady nitomany mafy noho ny teny hoe: Tompoko, onerako avokoa ny zavatra rehetra nalaiko taminao. Tsia, hoy John Wesley namaly azy, tsy izany no anoneranao izany, fa amin'ny rahasoan'i Jesosy Kristy. Eny tokoa, Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Izay mino azy dia tsy hoe lohana, fa izay tsy mino kosa dia efa voaheloka raha teo, satria tsy nino ny anaran'ny zanakalahy tokan'Andriamanitra izy. Jaona 3:17-7 sy 9. Raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Jaona 5:9-7. Amen. Ny Baiboly hanisan'andro no fonaina, raisoamampo fazamalaina, fartomotrany andro izao. Tarika Rija Malala. Calvary nunumbuna lai Jesosy izay nisoloay, na voninyainy manontolo mba navotana. Nini ahatonga io mpandova fiaina mandrakizay, meloka nefa novidiny ho isan'ny zanany. Voninyainy mba ho
mahoaisoanao natolony antsitrapo ijalianao nefa jeso zay lay fitiavanao ankoatra ny fiainona amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampanateny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny youtube AWR NLG. Italianao nefa Jeso zay lay fitiavanao ay nafoniny any mahoay soanao natolony antsitrapo Italianao nefa Jeso zay lay fitiavanao ay Italianao nefa Jeso zay lay fitiavanao ay Radio feon'ny fanantenana. Atolotry ny feo fanantenana ho anao tsara ho fantatra. Ny fiainako sy ny lalàna. Ny fiainako sy ny lalàna. Arabaina amin'ny fofany fifaliana ianao manaraka amin'ny fandaharana eto amin'ny onjam-peo. Irariana indrindra mba andraisanao soa ny fanarahanao izao fandaharana tsara ho fantatra izao. Zoanitra sy Rila no manatotosan'ny fandaharana manasanao ary ankafy. Mana fotoana mihitsy le zanakao ry Terezia. Maimaika ohatran'ny bokanambady, manala baraka mihitsy. Nendrabeza kosa mba diso kely ohatran'ny olona rehetra re izy fa enao Ry Terezia, zava-dehibe eo amin'ny fiainana ne zany soram-panambadiany zany, ko anadiny daty ahoana indray raha matotia. Ka nevery no efa datiny tamin'ny alakamisy ho avy zao ny andro any enao kosa maro ane zavatra karakarainy Zay angeno efa nitenenako hoe maika tsy faingeny. Zao ny olona fotsiny no nijajirika tany amin'ny komina. Am'izay ty zanakao mbola be toika ihany nefa isanto vadiny ara tsy tonga teo akoriny. Mbola lazaina fa ho avy eo izy.
Maminatra mihitsy ka dina mariny. Ny Rabeza koa ze fifandosoana daty ve amenatra enao ty dry zany ve amenatra no le videadehaka ao eraky ny komina. Marina raha tsy saika ny sitrika mihitsy lazaina etsy lazaina ery anambady ny zanako am'izay na olona tsy fantatra ery ary resahana an'izany. Zany ny tena mahamenatra Rabeza. Taiza koa nisy an'izany teo ireny nataonao reniko inona indray. Aza mba mampitombo resaka ary terizy hita fizaniko. Ngamba amin'ny heriny tsy ho any amin'ny komina ntsony sady efa haiko tsara ny fizotran'ny fisoratam-panambadiana. Aleo andrasako any amin'ny toerana anaovana ny lanonana avy hatrany nareo ka. Inona zany aza de mifanala baraka Rabeza. Fanala baraka hoana raha matoty enao ve ny ray aman-drenin'ireo ankizy soram-panambadiana de lozanao iandry any masaka fotsiny. Aza de la nienatra ka ny rafozan-janakavy no anehoana fahazo tokoa manasa niaty an-dakalina mihitsy. Fa tena azonao atoka ve fa amin'ny heriny anio fisoratam-panambadiany zanakao aloha fay mariny tena fay angamba ho jereko milo eny amin'ngamera mihitsy izy io ka. Zao matsy tsy ao indray ny anaran-dry zareo. Rabeza sy ny adedany mety mihitsy zany. De tonga de resao melonga amera fa hanambady ny zanakao. Marenina ianao ry Terezy mariny zaniko. Alefa korery any amin'ny komina any ianao fa reborebe eo any saiko ka mariny zaniko. Marina hoany fa hoany tokoa aloha Rabeza. Ahoana sy ahoana moa zany ny fizotra amin'ny programa amin'io zao manaraka fotsiny ianao de miaino tsara de zay. Aleo Rabeza no hitarika. Rabezy. Ahoana tokoa no tokony ho fizotra ny fisoratam-panambadiana eto amintsika eto Madagasikara. Tsy ampiandriranao zahay fa andao renesintsika vetrany ny mahakasika izany teo amin'ny micro namana Rila. Miarabantsika rehetra tafaraka ato anatin'izao fandarana miresaka ny fiainana sy ny lalàna izao. Tafiditra ao anatin'ny fiainana ny fisoratam-panambadiana. Miaraka amintsika eto an-trany ny mpisolo vava Ravelson Mbolatina hiresaka sy amelabelatra mikasika izany fisoratam-panambadiana izany izy. Inona no tsara ho fantatry ny mpiaino mahakasika izany raha matoa mpisolo vava? Takizao indray azy no tokony ho fisotry ny fanatanterahana ny fisoratam-panambadiana. Ny zavatra voalohany tokony ho eritreretina rehefa hisoram-panambadiana zany dia famenoana ireo taratasy takiany lalàna mba ahafahana manatotosa ny fisoratam-panambadiana. Inona avy izay taratasy takiany lalàna izay rehefa hisoram-panambadiana? Ny taratasy voalohany ilaina rehefa hanambady dia ny kopy lava na ny taratasy nahaterahana izay latsaky ny enim-bolana. Ilaina koa ny fanamarinana mampitovo na certificat de célibat izay alaina eny anivon'ny fokontany. Ireo taratasy ireo dia aterina mialoha eny amin'ny firaisana izay kasaina anatanterahana ilay fisoratam-panambadiana. Rehefa vonona ireo taratasy voatitra any amin'ny firaisana dia ny any amin'ny firaisana ve zany tompoko ny manondro ny daty fisoratana sa iza? Ahoana ny tokony atao manaraka an'izay? Rehefa tonga ny andro izay nosafidian'ny mpanambady dia tanterahina ny fankalazana ny fisoratam-panambadiana eo anatrehan'ny ben'ny tanàna eny anivon'ny firaisana. Miaraka amin'ny vavolombelona roa izay feno 220 taona ny miakatra, vakiana tsara eo anatrehan'ny vavolombelona ny volavola taratasy izay hosoniaviny rotota, mirakitra ny soram-piankonana. Amarina tsara babe maso, raha tsy misy diso
ny mombamomba ny mpivady rehetra izay raiketina ao anatin'ny volavolan-taratasy io. Ao anatin'izany ny anarana, ny tsipelina, daty naterahana, ny toerana naterahana sy ny sisa. Amarinina eo ihany koa ny firazanan'ilay mpanambady. Raha ohatra ka misy tsy ampy-taona ny mpanambady dia takiany ny ben'ny tanàna ny fahazon-dalana avy amin'ny fitsarana ary vakiana ny mpabe-maso ihany koa. Lazaina mpabe-maso eo ihany koa raha nisafidy lalàna fifampifehezan'ny mpivady manokana ny rotonta na koa nanao contrat de mariage. Ya, ny amin'le lalàna hifampifehezan'ny mpivady raha matompo solovava, tsy maintsy le mizara sasaka ve sa misy fizarana hafa ihany koa? Marina moa fa ny régime matrimonial na hoe ny lalàna hifampifehezan'ny mpivady izay manan-kery eto amintsika amin'izao fotoana izao dia ny zaramira. Afaka misafidy nefa ny mpanambady hoe tsy hanaraka an'io lalàna manan-kery io, hoe zaramira zany ny régime matrimonial arahana, fa ohatra hoe nisafidy izy ireo nijanona amin'ny kitay telo an-dalana izay lalàna efa taloha na koa hoe nanao contrat de mariage manokana mihitsy. Mbola ho velabelantsika misimisy kokoa moa mikasika an'io régime matrimonial io aoriana kely ao, fa toizako aloha ny momba ny fankalazana ny mariage na ny hoe fanatanterahana ny fisoratam-panambadiana. Rehefa vita daholo ary ny fanamarinana sy ny famakiana mombamomba amin'ny soratra dia raketina ny soratra ny fifaneken'ny rotonta ary ambara fa mpivady ara-dalàna manomboka ny daty andraisana izany fifanekena izany ilay lehilahy sy ilay vehivavy. Raha araka ny lalàna tompoko, tsy maintsy any amin'ny firaisana ihany ve no anatanterahana ny fisoratam-panambadiana vao manan-kery le fisoratam-panambadiana? Volazako teo aloha teo moa fa eny anivon'ny firaisana no anatanterahana ny fisoratam-panambadiana. Raha toa kosa nefa misy antony goavana, antony grave, tsy ahafahan'ny mpanambady mandeha eny anivon'ny firaisana dia afaka mangataka ny ben'ny tanàna. Mangataka zany eny anivon'ny fitsarana alalana ahafahany mandeha eny amin'ny toerana misy le mpanambady izay tsy afaka. Ya, afaka manome ohatra amin'izay antony goavana izay ve ianao tompoko? Ohatra goavana, ohatra grave izay mety tsy ahafahan'ny olona anankiray mandeha eny amin'ny firaisana, ohatra hoe antitra be le mpanambady na ohatra misy fahasembanana le mpanambady ka tsy afaka mandeha mikisaka makeny amin'ny firaisana. Raha toa indray ka misy antony sady goavana ny maika, ohatra hoe efa ho faty mihitsy ilay olona hanambady, dia tsy mila an'izay alalana alaina eny amin'ny fitsarana izay ny ben'ny tanàna dia efa afaka mifindra toerana makeny amin'ny misy an'ilay olona hanambady. Fomba iray hafa ihany koa izay azo raisina ary ara-dalàna tsara ho fanatanterahana ny fisoratam-panambadiana dia ny mariazy nentim-paharazana, izany hoe araka ny fomba amam-panao izay misy eo an-toerana. Eto Madagasikara moa isika dia be dia be ny fomba nentim-paharazana arakaraka ny faritra izay misy. Amin'izay fomba nentim-paharazana izay raha matompo solovava, amaraparana ny resadresaka tsika, izany hoe tsy any amin'ny firaisana izany izy ireo, tsy misy ben'ny tanàna ihany koa, dia ahoana no mampanan-kery an'ilay fisoratam-panambadiana? Ny sefo-bokotany no manatrika sy mitanàn-tsoratra ilay lanonana fampakaram-bady amin'ny daty sy ora izay voatendrin'ny fianakaviana ary eny anivon'ny toerana misy ilay lanonana. Mialohan'izay lanonana atao izay dia manambara amin'ny rotonta ny lehilahy sy vehivavy anankiray ny sefo-bokotany fa voarara ny manambady anankiroa ary mahavoasazy. Ao anatin'ny fitanànan-tsoratra na ny PV izay ataon'ny sefo-bokotany dia misy ny daty anatanterahana ilay fanambadiana, ny anarana sy ny mombamomban'ny mpivady rehetra, ny anaran'ny vavolombelona, ny taona sy ny fonenan'ireo vavolombelona ireo, ny firazanan'ny mpivady, ny régime matrimonial izay nisafidian'ny mpivady ary ny fifaneken'ny mpivady araky ny fomban-drazana. Rehefa izany dia soniavin'ny mpanambady
sy ny sefibokotany ary ny vavolombelona ilay PV na ilay vitanana ny soratra zany, ka ao anatin'ny 12 andro aorian'io lanonana io dia tokony aterin'ny sefibokotany eny amin'ny firaisana io PV io, ary ny ben'ny tanàna dia manoratra na mandrakitra ilay PV ao anatin'ny bokin'ny soram-piankonana eny anivon'ny firaisana. Mankasitraka indrindra tompoko. Antenaina fa nanampy fahalalana betsaka ho antsika sy izay tokony atao manoloana ny lalàna misy eto Madagasikara, ireo tsara ho fantatra no resahana teto. Isaorana indrindra Ramatora Velson Mbolatina, mpisolo vava ao amin'ny olafitry ny mpisolo vava eto Madagasikara, ny resaka mahakasika ny lalàna velona eto Madagasikara sy ny fiainantsika ao anatin'izany. Isaorana ihany koa ianao mpiaino manjoy hatrany ny AWR. Andriamanitra ne hita sy ampitombo hatrany ny fahalalantsika sy ny fahendrentsika. Mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra. Ilay feon'ny fanantenana. AWR manolotra ho anao. Feon'ny fanantenana. Fifaliana lalandava ry mpiaino ajaina no iarahanay aminao hifampahery amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Mirary soa sy fiadanam-po anao izahay eo ampanarana ity fandarana ity. Ny anolotra izany moa dia ny tenanay Yolande Ratsiomanana, eo amin'ny lafin'ny teknika kosa Sam. Rehefa mamaky gazety ianao ka mijery ny pejy voalohany misy ny lohahevitra ho velabelarin ireny, dia mba inona ny zavatra marinao? Saika lozan'ny tranga daholo ny voasoratra eo. Vakitrano, lozam-piarakodia, fanilanana, tondra-drano, dalo manafika sy ny sisa sy ny sisa. Tsy eto Madagasikara ihany ny toy izany, fa nampita-dranomasina rehetrany dia efa tsy misy intsony ny fandriampahalemana fa orororo ny aina an'izao tontolo izao. Tsy mandeha na ny lafiny ara-toekarena, na ara-tsosialy, na ny ara-pivavahana aza, manensaona daholo ny fitenenana. Eo anatrehan'ny tebiteby sy orororo iaina an'izao tontolo izao, inona ny tokony atao mba tsy hamoy fo na ho kivy eo amin'ny fiainana? Alohan'ny hidirana eo amin'ny famakiana soratra masina, dia mbola hivavaka isika. Andriamanitra rainay io, andinika ny teninao izahay. Aoka ny fanahy masina no hitarika anay amin'izany, atakaranay izay tianao ambarana io. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ndeo vakitsika ny Baiboly eo amin'ny filazantsara ny soratan'ny Marka 7:20, andiny ny 2:30 ka hatramin'ny 2:70. Dia ho velarintsika eo amin'izany pejy izany ny Baibolyntsika. Marka 7:20 ka manomboka eo amin'ny andiny 2:30. Ary tonga tany amin'ny sa izay atao hoe Getsemane izy, ary hoy Jesosy tamin'ny mpianany, mipetraha eto ianareo mandra-pivavako. Ary nitondra ny Petera sy Jakoba sy Jaona izy, dia talanjona sady ory indrindra. Ary hoy izy taminy, fa diranovina loatra ny fanahiko toy ny efofaty. Mitoery eto ka mahereta tory. Ary noho nandroso kelikely izy, dia niakohaka tamin'ny tany ka nivavaka mba hialany izany ory izany aminy raha azo atao. Ary hoy izy, abaraiko ny zavatra rehetra hainao, esory amiko ity kapoaka ity, nefa tsy ny sitrapoko aneno atao fa ny anao. Ary avy izy ka nahita azy ireo matory, dia hoy izy tamin'ny Petera, ry Simona, matory va ianao? Tsy nahazaka ny ary tory na dia ora ihany va ianao? Miareta tory ianareo ka mivavaha mba tsy hidiry ianareo amin'ny fakim-panahy. Mety ihany ny fanahy fa ny nofo no tsy manan-kery.
dia lasa indray izy ka nivavaka nanao ilay teniny teo ihany, ary no niverina indray izy dia nahita azy fa matory, fa efa milondolondo ny masony ka tsy hitan'izay havaliny azy. Ary afanytelony izy dia nanao taminy hoe, matory ankehitriny ka miala sasatra ianareo, aoko izay efa tonga ny ora, indro ny zanak'olona tolotra eo tanany mpanota. Mitsangana, andeha isika, indro efa akaiky ilay mamadika. Mialoha ny andraisana hevitra sy fampianarana avy amin'izany teny vakiana izany, dia andeha ho jerena ny toerana sy ny zava-misy tamin'izay fotoan'izay. Ny toerana nitondran'i Jesosy ny mpianany dia Getsemane. Sa izy io, ary efa apakeo Jesosy ny mpianany. Ny dikany anarany hoe Getsemane dia fitotoana vo fanao menaka, izany hoe karazana masinina fanaovana menaka. Ny antony nankanisan'i Jesosy teo dia hitondra ny mpianany hivavaka. Eny tokoa, fantany fa efa akaiky ny fotoana izay hafatesany noho ny lanjan'ny io tany zanak'olombelona izay nitambesatra taminy, ary voalaza fa ory indrindra Jesosy fa diranovana ny fanahiny tahaka ny ho faty. Efa mba nahita olona ho faty ve ianao? Azonao an-tsaina ve ny tebotebon'ireny olona ireny? Antsoina pastera ny sasany, ametra-tanana ny hafa, entina mbavaka. Nefa izany ny fiainany ihany no mampitebiteby azy. Maika fa ny an'i Jesosy izay ny fiainan'ny olombelona rehetra ety ambony tany hatramin'ny Adama sy Eva ka mandraka ankehitriny, ary mandra-patapitra izao tontolo izao ny eo ampelantanany ny famonjena azy. Mavesatra tokoa izany ary mampahory ny fanahy. Raha naniry fampahirezana sy fanohanana ambavaka avy amin'ny mpianany Jesosy, dia inona no nitranga? Natory ny mpianatra. Dia natory tokoa anie izany? Inona ary ny lesona azo tsoahana avy amin'izany tantara izany? Voalohany, resaka fandaminana. Zava-dehibe tokoa ny fotoam-bavaka ka tsy tokony atao foana, na samy manao tora-po fotsiny, fa teo amin'ny fotoana mampahory azy indrindra dia mbola nanao fandaminana Jesosy. Rehefa tonga teo amin'ny saha Getsemane Jesosy dia napetrany teo amin'ny toerana iray aloha ny mpianany. Dia nitsongany tamin'ireo mpianany ireo Petera sy Jakoba ary Jaona, dia nentiny tokana ka napetrany teo ary nafarany mba hiary tory sy hivavaka. Avy eo Jesosy rery nandeha lavidavitra, taka-maso ihany anefa, ary hitany mpianatra fa tsy niafina tamin'izy ireo tsy akory. Inona ary no mety fampiarana azo raisina avy amin'izany fandaminana nataon'i Jesosy izany? Jesosy no lohan'ny fiangonana, tsy miafina izy fa hita. Izy no lohan'ny fiangonana, ary eo ireo mpiara-miasa akaiky aminy tahaka ny Petera sy Jakoba ary Jaona izay natokany teo amin'ny toerana iray. Azo heverina fa ny loholona sy ny mpandrara ao amin'ny fiangonana ireo, ary manana ny toerana misy azy, ary avy eo ny toerana misy ny mpianatra sisa dia ny fiangonana izany. Faharoa, teo amin'ny fomba fiasa. Inona indray no azo lazaina? Eo amin'ny 7:7 izay efa nivakiana teo, Marka 4:7 ihany, dia izao no voalaza hoe, ary avy izy ka nahita azy ireo matory, dia hoy izy tamin'ny Petera, ry Simona matory va ianao? Tsy nazaka ny aritory na dia ho iray ihany va ianao? Miareta tory ianareo ka mivavaha mba tsy hidiranareo amin'ny fakam-panahy. Mety ihany ny fanahy fanofy no tsy manan-kery. Dia lasa indray izy ka nivavaka nanao ilay teny teo ihany. Raha nahita ny mpianany natory Jesosy dia nanaitra azy ary nananatra azy mba hiary tory sy hivavaka. Tamin'ny mpitiavana tokoa no nanentanany ireo mpianatra ireo. 7:7 dia lasa indray izy ka nivavaka nanao ilay teny teo ihany, ary no niverina indray izy dia nahita azy fa matory, fa efa milondolondo ny masony ka tsy hitan'izay havaliny azy. Rehefa niverina fandroany jery ny mpianany Jesosy dia mbola natory ihany ireo, nanaitra azy. Nanaitra ireo mpianatra ireo ny fanaitrahany Jesosy, saingy noho ny avesatry ny torimaso dia tsy nahavoaka feo izy ireo, no mety tsy nahinao akory aza ka niteny zavatra aminy Jesosy. Ary amin'ny 9:20 Marka 4:7 ihany, ary afany telony izy dia nanao taminy hoe,
mahatory ankehitriny ka miala sasatra ianareo. Rehefa niverina fanonteny Jesosy dia tsy nanome tsiny akory na nandatsy reto mpianatra izay tena tsy nahamana mihitsy tamin'ity ady sarotra nanjoa azy ity, fa na dia Jaona le mpiondana eo amin'ny tratrany aza dia resy tory ary tsy nampahairan'i Jesosy akory. Mba eritrereto hoe raha olona hafa ny teo amin'ny toeran'i Jesosy dia asa izay nolazainy, kanefa tsy nisy fanameloana teo am-bavan'i Kristy. Tao Getsemane no iseho ity toe-javatra ity, ary niteratsemboka tahaka ny voany totoana ivoaka menaka tokoa Jesosy. Izany tokoa moa ny dikany hoe Getsemane, fanamboarana menaka, mitete menaka. Mafy izany ary anatra ho ahy sy ho anao, fa raha manaiky ny sitrapon'Andriamanitra dia anampahendrena tahaka an'i Jesosy, ampahery ny hafa ny ady ao anatin'ny fahoriana ara, fa tsy bedibedy na hivatravatra na nameloka, fa hamonjy kosa. Raha mandalo zavatsarotra ianao, raha mandalo tebiteby, ahiahy na mahatsiaro irery, tsy misy mpijery, tsarovy Jesosy. Efa niainy izany izy, efa nandalo izany izy. Afaka manampy ianao, afaka mamonjy ianao, ho afaka amin'izany tebiteby sy fahoriana izany. Mino azy ary matokian'Andriamanitra. Hivavaka isika. Andriamanitra ray io, feno fitaka sy tebiteby izao tontolo izao, mampahory koa ny fiainana ety. Ampio izahay mba tsy hovariana ka hatory, fa hifo ary hivavaka mandrakariva ka metraka ny fiainanay eo am-pitananao. Ary atsiaro mandrakariva fa Jesosy efa nisolo vonanay. Misaotra raha io, ary amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany no angatahana izany. Amen. Tarika Nosy. Lay ora tao Getsemane, no tsarona eto indray, tadidina ove tantara mahoneny iray, tompo lehibe lay zanaky iray, no naneo ny fitiavany tety, ilaozany ny lanitra, nidina izy anavotra, lay lapasony toerany, nafony sy ny laozany. Hitana ove ireny avony ray iry, taono ny tondrany, ny otakosy ny otana, teo raraka lay atsemboana, zay lasara faderanovana ny tompo, nanekeny fanavotana hoanao sy hoay, misolo anao lay be fitiavana. AWR Téléphone 034 06 797 62 033 07 170 70. Lay ora tao Getsemane, uversona eto izao, eo lay tompo lehibe, nilonjy ny otakosy ny anao, sitrapony iray nefa notanterany, izay nameno ny kapokany, niaretany avoko ireo, fa nahitaina na lehibe io lay tompo
saranutare luyanaunonanoloramini tenani fa izy refati de tiatrami farani teuno rarakalaiatsemboana zay lasara fadeanovana ny tompo nanekeny fanavotana radio femon'ny fanantenana fianakaviana fon'ny fiarahamonina faly tafahoana amin'ny mpianakavindray ny namanao iliandry amin'ny taonsoa raha tsaroanao dia niresadresaka mikasikareo fomba anatsarana ny fifandraisan'ny mpivady isika teo aloha anisan'izany ny fiezahana hanokana fotoana arak'izay azo atao hifandraisan'ny mpivady tsy voatery mivoaka fanao an-trano ao aza fa raha misy moa fafahana mandeha mivoaka miara-mitsangatsangana miaraka mandeha mihitsy manao dilavitra dia maika tsara fa naizanaiza misy atsika ny zava-dehibe dia ny hoe ny fahasahiana manokana fotoana hifandraisana bebe kokoa raha tsy izany dia ny any ivelany no hamenony banga ka dia tsara foana ny miresaka tsy misy tanteraka isika samy mbola miara-mianatra eto ary mifampizara fanandramana dia misaotranao manaraka trany an'ity fandarana ity mba hitondra tombontsoa ho an'ny sampianakaviana izany anisan'ny noresantsika teto ilay antsoina hoe kaonty ara-pihetsepo ho antsika izay vao izao no manaraka an'ity fandarana ity dia mety tsy ho azonao an-tsaina ny tianao ambara tahaka ny kaonty rehetra any amin'ny banky izany tahaka an'izany koa kaonty ara-pihetsepo ny mahasamihafa azy dia izao ny kaonty any amin'ny banky dia kaonty ara-bola fa ity kaonty anankiray ity dia kaonty ara-pihetsepo inona moa ny tiana ho resahana rehefa manana kaonty any amin'ny banky ny olona anankiray dia afaka misintona vola avy eo amin'izany kaontin'izany izy raha misy vola ao anatiny fa fantatsika kosa nefa ny zavatra mitranga rehefa betsaka kokoa ny vola sotominao avy amin'ny tahirim-bola izay napetraka ao tao no ny fanotrotsaham-bola raha betsaka ny alainao kanefa vitsy ny alefanao tao dia farany horitra ny tao izany no ohatra tsotra dia tsotra afa-tsika matakatra koa ny tokony ho fifampitondran'ny mpivady samy manana kaonty ara-pihetsepo ny mpivady ny olona tsirairay mihitsy dia samy manana kaonty ara-pihetsepo fa ny mahafakely azy mahasamihafa azy amin'ny any amin'ny banky ny vola rotsaka any amin'ny banky dia izao raha matoa no tsy maintsy mandrotsaka ny kaonty ara-pihetsepo amin'ny vadiny dia rangaha koa tahaka an'izay mandrotsaka ny kaonty ara-pihetsepo amin'ny raha matoa izay le izy izay le fitsipidalao izay inona moa zany kaonty ara-pihetsepo izany tsy inona fa ireo fihetsika feno fahalemem-panahy fanehoana fitiavana ataon'ny lahy amin'ny vavy na ataon'ny vavy amin'ny lahy isaky ny maneho fihetsika maneho fahalemem-panahy mambela eloka mifanampy mifampitrotro amin'nybavaka miara-mivavaka dia mandrotsaka kaonty ara-pihetsepo amin'ny vadinao ianao izay raha toa ianao ka maka ihany no ataonao amin'ilay vadinao fa tsy mba manome mihitsy dia nefa rany horitra koa izany ny any aminy ka mila mifampitsinjo izany nareo mivady raha tianao ho afaka manome anao izy dia ataovy azo antoka fefa nametraka kaonty ara-pihetsepo ampy tao aminy koa ianao arakaraka ny androtsahanao amin'ilay kaonty ara-pihetsepo ny vadinao no atsara ny fifandraisanareo izay izany le izy
mitarika ao amin'ny fifandraisana ratsy ny mifanohitra amin'izany ary azotsika atsaina tsara hoy isika miteny rery angambany hoe resahana zany ka mora iny e tsy maintsy resahana nefa li satria tsy afaka miravoravo tanana isika ary ny tena zava-dehibe ny resahana teto tamin'ny farany amin'ny ezaka rehetra ataontsika ny dia atao ambavaka izany satria voafetra isika le Andriamanitra tsy voafetra no anatanteraka eo amintsika sy zavatra tsy mety ho vitantsika irery dia nyresana teto ary fa misy zavatra enina zay ahafahana manampivady hamerina amin'ny laoniny ny kanty ara-petsepo ny tokantranony ary tsy vitany hoe hamerina amin'ny laoniny ian'izany fotsiny fa ampanankarenan'le kanty mihitsy ny voalohany amin'ireny izay efa noresahana teto dia ny fampitsaharana ny fiheverana ny fanabadiana ho tsy milamina na dia tsy milamina tokoa aza ka safidy moa izy ity misy ireo efa nanapa-kevitra hoe efa tsy anjary tsony izy ity fa ho an'ireo izay misafidy kosany hoe mbola nandrana ny mamerina n'le izy amin'ny laoniny aho hoe dia ho antsika izay tapa-kevitra ny amerina amin'ny laoniny tokantranontsika ity torohevitra voalohany ity inona ilay izy averina kely eo atidohantsika io dia mibaiko izay rehetra ataon'ny tenantsika ka rehefa fenoantsika resaka mifanipaka amin'izay faniriantsika izy dia tanterahany tokoa ilay izy raha miteny ianao hoe tena tsy milamina ntsony ny fanabadiako tsy lamina ntsony io mandrakizay dia tahaka ny mibaiko ny atidohanao ianao manao hoe ataovy ary izay atanteraka an'izay fa ny mifanohitra amin'izay zany no tsy maintsy averimberinao mba hatratraranao ilay tanjona kendrenao dia ny hamerina amin'ny laoniny indray ny fifandraisana aradrariny ara-dalàna eo aminareo mivady hamerina amin'ny laoniny ny kanty ara-petsepo ny mpivady ao an-tokantrano zay le voalohany izay ny faharoa dia ny fivavahana ny fampivavahana izy mivady fiaraha-mivavaka raha azo atao fa samy mifampivavaka ihany koa izay le hoe tsy ho vitantsika mieriny tenantsika irery zany fa napakevitra tsara manao ny anjarantsika isika fa ao anatin'izany dia mila hery ivelan'ny tenantsika isika dia ny herin'Andriamanitra manana ny toerany lehibe ny vavaka ao anatin'ity fiezahana ataonao ity hamerina amin'ny laoniny ilay kanty ara-petsepo eo aminareo mivady tena zava-dehibe ny vavaka ary manova zavatra tsy tratry ny saina mihitsy Andriamanitra dia afaka mamorona avy amin'ny tsy misy ary afaka mamerina amin'ny laoniny ilay fiainatokantrano dia samia mametraka fanontaniana amin'ny tena ny mpivady hoe efa mba nanandrana ny vavaka ho an'ny vadinao ve ianao eo anatrehany olana zay mitranga raha tsy mbola misy moa ny olana koa moa tsy maintsy misy fa ny abetsahany tsy mitovy dia anisan'ny anankiray miazona ny tokantrano ny fisian'ny fiaraha-mivavaka ao an-tokantrano isan'andro farafakeliny voamaraina alohan'ny andehanana miasa na mianatra ho an'ny ankizy ary ny ariva mialohan'ny atory tena hafa mihitsy izany hoe fianakaviana mpivady miaraka mandoalika izany mangataka iry avy amin'Andriamanitra amin'ity anio ty dia miampy fantelony ireo torohevitra ireo mianara sy ampiaro ny fomba fifaneraserana mahomby izay indray ny torohevitra fahatelo mila ianarana zany le fahaizana mifanerasera fa tsy hoe zay nahazatra dia zay no ampiariko raha mikindry ny anatsara zavatra isika dia tsy maintsy mianatra ary tsy hoe mianatra teorika fotsiny ara-tsaina fotsiny fa zay rehetra hay dia ampiarina betsaka ny olona mahay miresaka fa tsy mahay mampiatra ka eto dia ilayntsika ny sady mianatra mihitsy no mianatra mampiatra ary mampiatra ampaharetana mety ho lafiny zavatra tsy adikivitra intsony zany ary efa tokony andeha ho azy ho ianao zany hoe mianatra miresaka mifanerasera ny fomba mahomby zany eo ampivady ny zavatra marina nefa dia izao dia dinio tsara tsy ny lovaintsika velively zany hoe fahaizana mifandray zany tsy hoe mandeha ho azy zany
ikina fa voateraka isika dia tsy maintsy nifandray tamin'ny hafa saingy ny kolokolo fomba fifaneraserana tsy zarizary na tsaza ny akamaroantsika ary tsy fanomezantsiny zany mianatra fomba fifaneraserana isika ao anatin'ny fianakaviana ny evintsika izay lasa fahazarana ao antsika ilay izy a lasa toetra antsika ilay izy tsy mijanonao fa entintsika any amin'ny fanambadiana na tsara na ratsy dia ankoatran'izay a izay tsara tao an-tranontsika na niaraka tamin'ny namantsika satria ny namantsika koa tena mamindra fomba sy toetra be dehibe amintsika dia mety tsy ho sahaza eo amin'ny fifandraisana ao amin'ny fanambadiana ary tsy mety zany le hoe zay nazatra mety aminao tsara tsy mety aminao tsara raha ohatra ka resy lahatra ianao fa mila manova zavatra mila mamerina amin'ny laony ilay fifandraisana eo aminareo mivady dia tsy maintsy manao ezaka ilain'ny tsirairay ampivady zany a ny hovonina hitondra fanitsiana eo amin'ny fomba fifandraisany sy ny fifaneraserany fa tsy hoe zay nazatra anahy ekeo fa zay le izy amin'izay fomba izay dia afaka natsara ny fifandraisantsika isika zay le fahavononana anao dingan'izay mandinika tsara manomboka amin'ny fahazotoana manao fifanankalozakevitra le dialoga dia mianatra miaino mianatra mampita hevitra rehefa ny anarantsika teto zay mila proaktifa isika fa tsy réaktifa le hoe proaktifa raha tsy haivina vetivety izao mitsinjo mialoha zay mety ho vokatry ny teny ataony na ny fihetsika ataony a dia mandray fepetra mifanaraka amin'izany mba tsy hiteraka olana ilay izy fa ny réaktifa rehefa miseho ilay zavatra na olana io ninoninona io eo izy vao manao réaction eo izy vao manao fihetsika ary tsy mety zany raha my fifampiresahana indray a ny olona proaktifa dia izay rehefa misy olona miteny aminy ohatra manao teny marary aminy dia tsy avy dia mamaly avy hatrany izy fa mandinika aloha mieritreritra hoe inona ny tokony havaliko an'ity olona ity fa ny réaktifa raha voa misy olona manao teny marary aminy dia izay tonga ao am-bavany dia avoakany avokoa tsy raharahany izay mety ho vokatra zany ka mila ianarany zany mila izarany zany ary tsy vitandray andro mila faharetana atao am-bavaka izany ezaka izany fa ahasoanao zany a ho alain'ny zanakao tahaka ary hitondra soanao koa any amin'ny toerana hiasanao sy ny fifaneraseranao amin'ny fiarahamonina mahasoa amin'ny lafiny rehetra zany foto-kevitra izany anisan'ny zavatra anankiray koa tsy maintsy ianarana ny fahaizana miaino ny hoe fahaizana miaino dia tsy hoe tsy manapaka teny fotsiny fa fahaizana mahatakatra mihitsy zay tia ny andaniny olazaina tena mandinika lalina mihitsy inarany tena tia ny olazaina amin'ny toetsaina zay tsy mitsaratsara mialoha dia elana mihitsy ilay hoe efa fantatra izao ny zavatra lazaina io e tsara ianarana ny miala amin'izany raha tsy manana an'izany isika na te hikolokolo an'izany fahendrena izany dia raiso ny torohevitra nomeny jakoba amin'ny jakoba 1:7 jakoba 1:7 efa nianarana teto fa tsara ny mamerina ny apôstôly paoly dia namerimberina an'izay mahasoanareo ny teny averina zao ny voalaza ao fantatrareo zany ry rahalahy malalako kanefa aoka ny olona rehetra halady aino ho malay miteny ho malaiko tezitra ny zavatra faefatra fana mamerina amin'ny laoniny sy mihazona ny fifandraisan'ny mpivady ho tsara dia ity tadiavo izay tia ny vadinao dia ataovy raha toka tokony atao zany dia ataovy hatrany hatrany dia tadiavo koa izay tsy tia ny vadinao dia aza atao intsony rehefa tena tsy tokony atao zany rehefa ao le toetsaina hoe miezaka merina amin'ny laoniny izay zavatra tsy nety a dia tsy ho sarotro nandray an'izany fanapa-kevitra izany raha izay no ahatratrarana ny tanjonan-kendrena mario tsara nge ny zavatra misy ary fahita matetika mbola melo lavitra ny fanambadiana mihitsy a mbola vo mieritreritra niaraka aza ny olona anankiroa rehefa lasa mpifamofo dia manao izay rehetra azo atao mba ho tena tsara indrindra
na koa hoe olo-tiana lafatra indrindra no iarahana dia samy manao izay ho afaka izy roa mba hahitan'izay tiany ankilany mba nomezany azy zay rehetra irinony fony indrindra moa fa rehefa tonga ny taombaovoana ny aniversera draydraydraydray manao izay atsara n'ilay fifandraisana arak'izay azo atao ary manao izay atonga n'izany tsy ho simba mihitsy aorinany lanonam-panambadiana la mandidika tao iny arahan'la vola tantely anefa dia misy fiheverana amin'izy ireo fa tsy mila manao zavatra miavaka ho an'ny an-dany sy ny ankilany tsony asa ohatra mihevitra nga ny an-dany sy ny ankilany hoe zay azoko azy aloha rehefa azoko izy dia mety tsy dia ilaiko tsony ilay fanao fony mbola mpifamofo zany nefa dia fahatsoakevitra lehibe dia lasa manaraka an'izay koa ny toetsaina sy ny fihetsika ilay raha matota aloha dia manao izay fomba rehetra isontonana ny vadiny amin'ny fihetsiny amin'ny fitafiny amin'ny fiteniny fa raha vo tonga ao tokantrano manomboka tsy mahavahatena zany dia tokony ialana lavitra zany takan'izay koa le rangahy lasa mihena tsy kelikely ilay teny mamy sy fitondrana zavatra manokana anaovana surprise ho an'ilay olo-tiany lasa mihena tsy kelikely indrindra moa rehefa tonga ny olana na arabola na ara-pifandraisana amin'ny rafozana na arakasa dia tonga koa ny zazakely manomboka mihamafy ny adidy atrehana dia lasa adino tanteraka ilay antony ny vadiana ilay fifankatiavana sy fifampiheverana izay nisy talohany nanambadiana mihitsy aza ny fanafodiny dia izao hoe mila ampiasain'ny mpivady ilay fitsipika volamena ao Matitoko 7:12 Matitoko 7:12 manao hoe koa amin'izany ninona tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba ataovy aminy kosa tahaka an'izany zay zany zay tsy tianao atao aminao aza atao amin'ny vadinao zay tianao ataon'ny vadinao aminao dia ataovy aminy tsotra tahaka an'izay izy fa mila finiavana atao ambavaka eny ary fampiarana indray zany fampiarana atao ambavaka ny miandrentsika rehetrarehetra fa manao mandra-peona vetivety indray ny mpiara-mianatra aminao Elion André Mitanso AWR feon'ny fanantenana faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana tafahoana ampifaliana indray sika ry mpiaino namana ao anatin'izao fotoana andalinana ny tenin'Andriamanitra izao ho faranantsika an'io ny fandiniana ny amin'ireo antony fizahan-toetra izay manjo antsika miaraka aminao eto sady manasanao aharitra hatramin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy andeha aloha iarahana mamerina ny andininy nataontsika tsenjery tamin'izao fianarana izao dia ny Petera 1:4 andininy 12 sy 13 Petera 1:4 andininy 12 sy 13 ary malala aza gaga noho ny fizahan-toetra mahamay izay mahazo anareo ho fitsapan-toetra ary aza atao zavatra mahagaga manjoa anareo zany fa araka ny ombonanareo fijaliana amin'i Kristy dia mifalia mba hiravoravonareo indrindra amin'ny fisehoan'ny voninahiny koa izao ny soratan'ilay mpanoratra kristiana Ellen White ny amin'ny fanadiovan'Andriamanitra ny olony nalaina tao amin'ny boky tanamasoandro ny fahasalamana takila 13 sy 300 hoy izy ilay mamaky ny eo amponin'ny olona dia mahalala ny toetra mampanahy ny mihoatra noho ny fahafantaran'ny tenany hitany fa misy manan-kery sy fahaizana izay raha voatarika tsara dia ho azo ampiasaina ho fampandrosoana ny asany noho ny fitondran'Andriamanitra dia ataony eo amin'ny toerana samihafa sy toe-javatra samihafa ireny olona ireny mba hahitan'izy ireny tsy mety eo amin'ny toetra mampanahiny izay voafina ka tsy fantany hatramin'izay omeny fotoana izy ireo hoentiny manitsy ireny toetra ratsy ireny mba hahatonga azy ho afaka hanompo azy matetika dia avelany amely azy anterisetra ny afon'ny fahoriana mba hanadiovana azy andeha asongadintsika reto hevitra reto mba ho sainsainina
aty-pamaranana ny fianarana. Mety ho mafy tokoa ny manjoantsika rehefa mijinja ny vokatry ny fahotantsika isika. Manontany teny sika hoe mbola ho azoko atao ihany ve ny havana amin'Andriamanitra ny ray andro any? Aza manahy. Manome toky antsika izy ao amin'ny Romanina 5:1-10. Andeha raha tsika mamaky mihitsy ireo andinireo. Romanina 5:1-10. Koa amin'izany, satria efa nohamarinina tamin'ny finoana isika, dia aoka isika hanana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Tamin'ny alalany koa no efa nahazahoantsika fanatonana amin'ny finoana ho amin'izao fahasoavana itoerantsika izao, koa dia aoka isika hifaly amin'ny fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra. Ary tsy izany ihany, fa aoka isika hifaly amin'ny fahoriana aza, satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana, ary ny faharetana mahatonga fahatsaram-panahy voazatoetra, ary ny fahatsaram-panahy voazatoetra mahatonga fanantenana, ary ny fanantenana dia tsy mampahamenatra, satria ny fanahy izay nomenantsika no nentina nampidina ny fitiavan'Andriamanitra ho ao am-pontsika. Fa fony mbola tsy nanan-kery isika dia maty Kristy tamin'ny fotoan'andro hamonjy ny ratsy fanahy. Fa saika tsy misy olona manaiky ho faty hamonjy ny marina, fa angamba isy ihany ny sasany sahy maty aza hamonjy ny manao soa, fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika. Fa fony mbola mpanoto isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Koa mainky aza ny hamonjeny antsika ho afaka amin'ny fahatezerana ankehitriny rehefa nao amarinina tamin'ny rany isika. Fa raha fony mbola fahavalo azy isika no nampihavanana tamin'Andriamanitra tamin'ny nahafatesany zanany, mainka ny hamonjena antsika amin'ny fahavelomany ankehitriny rehefa nampihavanana. Ary tsy izany ihany koa, fa mifaly amin'Andriamanitra isika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika izay nahazahoantsika ny fihavanana ankehitriny. Niresaka ny amin'ny fitondran'Andriamanitra ilay mpanoratra Kristiana Ellen White tao amin'ny teny nivakintsika teo aloha. Ahoana tokoa ny fisehon'izany? Ahoana no ahafantarana fa fitondran'Andriamanitra ny zavatra anankiray? Aoka ho tsarovantsika mandrakariva nefa fa tsy sitrak'Andriamanitra ny ampahory sy ny ampijaly antsika. Azo ny sakanana avokoa ny zava-dratsy rehetra tsy hihatra amintsika. Raha izany no ataony dia tsy hahafantatra ny mety sy ny tsy mety intsony isika, fa hatsiaro fahasambarana anaty fahotana. Ahavela ny tranga ny fitsapana isan-karazany mba hanesorana ny tsy mety eo amin'ny toetrantsika. Ahoana ny tokony fihetsintsika manoloana ny olona mandalo fitsapana? Tokony hampahirizina fotsiny ve izy sa hampatsiarovina azy koa ny tsy mety nataony izay niteraka ny fahoriany? Mila ny fitarian-dalan'ny fanahy ny fahendreny isika amin'ireny toe-javatra ireny, mba ho voalanjalanja tsara ny fihetsintsika sy ny teny ataontsika. Inona moa no antom-pisen'ny fiangonana manoloana ny fahorian'ny vahoaka maro be manodidina azy? Tsy ny hampahery sy ny hanampy azy ireo ve? Manahoana ny fatran'ny fanamaivanana ny fahorian'ny hafa ataonao sy ny fiangonanao? Aoka tsy ho ny fivoriana sy ny fankalazana isan-karazany no ibahana amin'ny fiainan'ny fiangonana, fa ny fanaovan-tsoa sy ny fanasitranana ny fanahy maratra. Andeha isika hivavaka aty am-pamaranana. Rainay izay any an-danitro, misaotra noho ny fizahan-toetra avelanao iseho eo amin'ny fiainanay, izay mandratra nefa mitondra vokatra tsara eo amin'ny toetra mampanahanay. Fo azy ny mpanaradianao, anao ny asa ny antsonao azy, dia ny anohy ny asa-pamonjena nataon'i Jesosy teto an-tany. Aza ela Jesosy io hamarana izao fahoriana maneran-tany izao. Amin'ny anaranao nangatahanay izany vavaka izany. Amen. Ety no mifarana ny fiarantsika mianatra. Misaotra noho ny faharetanao. Mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny fotoana manaraka raha sitrapon'ny tompo ka lebo andretsikify mpiara-mianatra aminao. Veloma tompoko. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio femon'ny fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka mahimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.